folo andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Dia hoy izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, zay mino sy atao batisa no vonjena, zay tsy mety mino hoelonana. Ary izao famantarana izao anaraka izay mino amoaka devoly amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy, andray menarana izy, asendra misotro zava-mahafaty azy izy, dia tsy hampaninina azy. Amehitra tanana marary izy dia ho sitrany. Zay mino sy atao batisa no vonjena, zay tsy mety mino hoelohana. Izy tombontsoa ny mino ny teny, izy fagagana manaraka. Ny famantarana sy fagagana dia aloka manaraka zay mino, zavatra tsy misaraka amin'izay mino. Fandroana devoly satria misy hery anaovana izany omen'Andriamanitra anao, hiteny amin'ny fiteny vaovao ianao, andray menarana, asendra misotro zava-mahafaty azy ianao satria nisy nanao an'izany, dia tsy hampanina anao. Ametra tanana marary ianao dia ho sitrana ireny. Hitanareo ny fagagana dia tonga ho azy rehefa tafiditra ny finoana. Zany no mahatonga miresaka ny amin'ny finoana, satria aorianan'ny fagagana io. Andriamanitra no manao fagagana, Andriamanitra no manao famantarana. Efa mino anao dia manaraka ny famantarana, ka na dia ny tananao azy no apetrakao amin'izay faritra marary eo amin'ny tananao dia ho sitrany ianao. Amen. Andro soarintsika ito hianatra mikasika ny finoana. Ny fisarana voalohany ny tsy finoana sy ny voka-dratsy ateraka. Ota ny tsy finoana. Jaona toko fenaminy folo andiny fahasivy, ny fahotana satria tsy minoa izy ireo. Jesosy no teny izany. Amin'ny Romanina toko fefatra ambin'ny folo andiny fahatelo amin'ny roapolo, fa ota zay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Ota ny tsy finoana, ray amin'ny fahotana lehibe indrindra ny tsy finoana, tsy finoana n'Andriamanitra sy ny teniny. Tahaka ny ota rehetra zay fanindromany fahafatesana ny tambony ota, fa na zay manota ny maty, indro ny tanan Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ny sofiny tsy lalidalovana famare, fa ny helika reo sy ny fahotanareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, mampiafina ny tavany, ka tsy miaino izy, tsy lalidalovana ny sofiny, tsy fohy ny tanany fa mahavonjy, ny fahotana no misakana ny sotso ho azonareo. Misy voka-dratsy ateraky ny ota ity tsy finoana ity, na tonga fahalavona teo amin'ny olombelona tany am-pendohana dia noho ny tsy finoana. Vakeo Genesis toko fahatelo, nakafana ny olombelona sy Satana, niteny tamin'ny alalan'ilay biby menarana, biby fetsy mihoatra noho ny biby rehetra, ka nitona azy isalasala ny amin'izay lazain'Andriamanitra. Tsy iny ny tenin'Andriamanitra, ary nampanantena fa mpanantena bokaty azy, fa raha hoe ahinana ilay voankazo nandrarany ianao dia hiratra ny masonao, ary dia ho tahaka an'Andriamanitra ianao. Nino ny laingany devoly Eva? Vao fitaka izy, ary nitomony koa Adama vatiny, dia niara nihinana ilay voankazo nandrarany izy ireo tsy nakatoa, tonga ny fahalavona. Io fahalavon'ny Adama sy Eva io no nivarotany ny tenany sy ny taranany ateo ariana rehetra ho eo ampelantanan'ny devoly, ary nanariny ilay mpanjaka manam-pahefana amin'ny biby.
satria Adama nanonona ny anarany biby. Amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo, Paul niteny, izaho mpampahory ny fiangonana, teny ratsy aho, izaho mpanenjika. Dia hoy izy manao hoe noho ny tsy finoana nanaovako izany. Rehefa ao ny tsy finoana dia mahavita faotana isan-karazany izay tsy mino. Efa tsy mino ny olona, tsisy tahotra misotro toka, tsisy tahotra mijangajanga, tsisy tahotra mamono olona, tsisy tahotra. Rava ny fiarovana ny olona so amin'ny ratsy rehefa tsy mino izy. Ao amin'ny tantara, ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fafito andininy faharoa, na tonga ilay manamboninahitra anankiray ny salasala tamin'ny teny fampanantenan'Andriamanitra ny tsy finoana, nisy mosary tany Samaria, nijaly ny olona. Andriamanitra nampitondra teny ny mpanompony hoe izy sakafo ao amin'ny vavahadin'ny Samaria. Dia hoy ilay manamboninahitra hoe aiza koa nisy an'izany, na dia izy varavarana misokatra azy any amin'any, tsisy zany. Tsy nino ny teny fampanantenan'Andriamanitra. Ary hoy ny mpaminany hoe ho hitanao zany fa tsy hinany ianao, ary tanteraka ny teny mpaminany fa io lehilahy kosa dia maty noho ny tsy finoana. Fa tsy mino ny olona dia tsy mitoky amin'ny famonjen'Andriamanitra, tsy mitoky amin'ny fahaizan'Andriamanitra. Mampitahan'Andriamanitra amin'ny olombelona, nefa Andriamanitra tsy olombelona. Amin'ny olona misy zavatra tsy hay atao, fa tsy matak'izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao. Tsy olombelona Andriamanitra, izy Andriamanitra mahay, mahay mihoatra noho ny mahay. Dokotera ny dokotera izy, profesera ny profesera izy. Hitanao ny mahasamy hafa azy amin'ny olombelona. Olombelona mety maty, fa Andriamanitra tsy manana fahafatesana. Izy ilay hatrizay ary ankehitriny mandrakizay. Izy ilay fiandohana, izy ilay ankehitriny, izy ny fifarahana. Tsy mety maty Andriamanitra, tsy mety reraka izy, tsy mety sasatra izy, tsy takatra ny saina ny fahalalany. Ho an'ilay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, Andriamanitra izany. Dia raha ho Andriamanitra, raha mino isika dia tsy misalasala, fa izay lazain'Andriamanitra iny atao avokoa. Zany mahatonga anay sahy mampanantenanao hoe Jesosy masinika, Jesosy manafaka, satria fantatray fa hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Amen. Ny tsy finoana no mahatonga anao miambahamba amin'ny teny izay lazain'Andriamanitra. Tsy fantatranao sitranao na tsy, asa lahy nambana sitrana Andriamanitra an'io na tsy. Aza miambahamba mino fotsiny ihany ny tenin'Andriamanitra, no hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Andriamanitra mahay mampisy ny tsy misy, zay tsy misy, mahafoana ny misy zay tsy tokony hisy. Mahay mampisy fahasalamana ao amin'ny vatanao zay marary izy. Tsy misy fahasalamana ianao, fa mahay mampisy ny fahasalamana izy. Ay ny atao koa ny manala ny aretina eo aminao. Manompoan Jehovah Andriamanitrao, dia tany anao sy ny ranonao izy, ary esoriko aminao ny aretina. Esoriko aminao ny aretina. Tsy mila fandidiana akory ianao, hiala ny aretina na vato, na kista, na fibrome, na goatra eo amin'ny vatanao. Efa ilay
hita imbetsaka izahay satria Andriamanitra mahay fiainana. Izy Andriamanitra ny famoronana. Minoan'Andriamanitra. Tsy finoana no misakana ny olon'Andriamanitra tsy hanao zava-mahagaga na nomena fahefana androka devoly hanasitrana marary aza izy dia maka tsy navoaka devoly ny mpianatra dia nanontany an Jesosy nahoana zay tsy nivoaka azy ny fakeleza ny finoanareo. Mateo 7:10. Misakana zava-tsoa maro tsy ho azo ny tsy finoana. Tsy nanao asa lehibe teo amin'ny tanàna na zay neviny sy nahabe azy Jesosy noho ny tsy finoan'ireo satria ireo olona ireo dia nieritreritra azy zanako Josefa sy ilay mpandavitra io taizany nazahoan'le ty zany fahendrena lehibe zany io ane teny zazakely hitanay teto zao izy io zao izy milaza zao zanak'Andriamanitra. Tsy nino azy ireo nampitoviziny amin'ny olona rehetra Jesosy. Nefa Jesosy lay fanomezan'Andriamanitra ho azy, lay voahositran'Andriamanitra andresy devoly anafaka azy amin'ny aretina ho fampairatana ny masony jambo, fanafahana ny alahelo, ho mpanome fifaliana. Ny tsy finoanao no misakana ny fahagagana. Mitondra faty antoka ny tsy finoana. Zay tsy mino dia voaelo karaty eo, zay tsy mino ho elohana, ho elohana avokoa zay tsy mino, mitatao amin'ny tsy mino ny fahatezerin'Andriamanitra. Zay mino manana fiainana mandrakizay, zay tsy mino ny fahatezerin'Andriamanitra mitoetra eo aminy. Ao amin'ny Hébreu 7:7-10 vita ny asa. Ary Andriamanitra niteny tamin'ny Israely fa izy fitsarana omena azy. Fa tsy ninon'ireo dia tsy niditra tamin'izany fitsarana izany. Lay sary hoe ho ampidinina ny fitsarana. Jesosy niteny makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra mavesatretana fa izao anomenareo fitsarana amampiandry tsara azy dia ny tsimbona ny odrina izy dia isika fantany ny fisiny ny fantany ny alahelo ny atsaina fahasiaranana maro samihafa ny zavatra mampitomany ny olombelona tonga izy anome fiainana makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra mavesatretana izao anomenareo fitsarana. Zay mino miditra amin'izany fitsarana izany. Amen. Teo ambony azy fijaliana izy rehefa nanolo tena ho antsika nanomeny rany ho fanekena vaovao famelana ny helotritsika ho fanavotana antsika indray dia niteny izy hoe vita vita nitakalo ny famonjenantsika. Nitondra ny alahelontsika sy ny fahorintsika tamin'ny fahoriana ny aretan'i Jesosy Kristy. Ka na dia nanan-karena aza izy dia tonga nalahelo mba hampanan-karena antsika amin'ny alahelony. Zay rehetra mino no mandray tombontsoa amin'izany. Teny amin'ny azy fijaliana fahatalana ao amin'izay very fa herin'Andriamanitra ao amintsika izay vonjeny. Tsika izay mino. Jesosy niteny amin'ny Jaona 5:4 raha tsy mety mino ianareo fa izao no izy ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Izay ny tena zavatra matahotra. Maty amin'ny fahotana, maty ao amin'ny devoly, maty ao amin'ny fanjakany Satana. Mazava ho azy fa nofo mangatsiaka eretatory ary verina amin'ny vovoka fa ilay fanama olona akary ambadika raha maty tao amin'ny fahotana loza ho azy. Baiboly miteny sambatra ny maty ao amin'ny tompo hatramin'izao tsahatra amin'izay nisasarana izy ny asany manaraka azy. Ao amin'ny bokin'ny fanambarana 1:20
dia toy izao nivaky ny teny milaza izay iseho any orina amin'ny fiafaran'ny olombelona io teny io. Hoy ny voasoratra hoe fa ny kanoso sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpivaroteny sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dianany anjarany ao anaty farimy rehetra avy solofara. Zany ny fahafatesana fa kanoso samy joro amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mino tenin'Andriamanitra, tsy mino n'Andriamanitra. Paoly ny teny ho an'ireo izay tsy makatony filazantsara an' Jesosy Kristy dia hisy ny fahaverezana ho an'izy ireo ho any amin'ny elo mangataka amin'Andriamanitra izay hivavaka amin'Andriamanitra isika rehetra anohatra ny tsy finoana ampanaiky ny tenantsika ny finoana. Tiako ianao hanapa-kevitra anary ny tsy finoana. Tsy tokony hitoetra amin'ny tsy finoana ianao. Tsy mahasoanao ny tsy mino. Mangatà amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mba ho tonga mpino n'Andriamanitra ianao manomboka androany. Ary ianao izay efa mino dia oka hiazona ny finoanao aharitra tamin'ny farany. Miteny tahaka amin'ny Paoly ianao ka manao hoe nanatanteraka ny fiazaka zako aho, niady ny ady tsara aho, hitahiry ny finoako aho. Ry kristiany, terizo ny finoanao. Alleluia. Zay a le fiteboka voalohany, faharoa fahatsondalana amin'ny finoana. Efa mba renao ve fa ny Baiboly dia miresaka ilay atao hoe fahatsondalana amin'ny finoana. Ao amin'ny Petera epistily faharoa dia izao no lazainy. Alleluia. Fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona, ary nisy koa mpampianatra sandoka toy tahaka izany eo aminareo, izay atonga mangingina fahatsondalana amin'ny finoana mahavery ary andany tompo izay nividy azy atonga fandringanana tampoka ho an'ny tenany. Nisy mpaminany sandoka teo amin'ny Israely fa izany. Izy mpampianatra sandoka tahaka izany koa eo aminareo. Hoy Petera raha nanoratra ho an'ny fiangonana maro izy. Mpaminany sandoka izay atonga mangingina fahatsondalana amin'ny finoana mahavery. Io mpampianatra sandoka mpaminany sandoka io andany tompo izay nividy azy atonga fandringanana ho an'ny tenany. Ny atao hoe fahatsondalana amin'ny finoana, olona mino saingy diso ny zavatra inoana, olona diso lalana amin'ny fivavahana izay topoiny sy arahany. Misy izany olona izany, efa hatramin'ny ela izany. Fa raha ao amin'ny testamenta vaovao isika dia mahita ireo mponina tany Azia izay nivavaka tamin'ilay lehiben'ny Diana Efesosy, ireo tany Atenina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 17. Nanao fanatitra ho an'Andriamanitra isan-karazana izay inona. Andriamanitra ny rivotra, Andriamanitra ny masoandro, Andriamanitra ny rano, Andriamanitra ny vato. Dia hoy izy hoe ho an'ilay Andriamanitra izay tsy fantatra, izay tilisa manompo sampy ireo. Diso lalana tamin'izay fivavahana topoiny sy arahany. Tonga izany fahatsondalana amin'ny finoana izany no nifitaky ny devoly Satana, ny devoly mpamitaka, mpandainga, rainlainga, ilay mpandrombaka ny voninahitr'Andriamanitra, mitady olona ekoka aminy, anaraka azy mba hoentiny any amin'ny elo.
fatatrao fa misy fanjakana roa miady eto amin'izao tontolo izao, fanjakan'ny famizinana, fanjakan'ny fahazavana. Ny devoly mpanjaka ny famizinana, ilay andinany izao tontolo izao, mandefa ny fanahiny, miteraka olona, ary misy natao hoe zanaky ny devoly, mpanompon'ny devoly. Ireny dia mandany sitrapon'Andriamanitra, ary ny devoly manangana zavatra hitokian'ny olona, topoin'ny olona, indraindray zavatra natao tanana no topoiny, zavatra noforoniny, fa tsy ilay mpamorona, ko ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha, dia ny solony zavatra mety loha. Tsorina sampy, sampy. Diso lalana amin'ny finoana. Tonga izany noho ireo mpitarika jamba. Jamba mpitarika jamba, samy any akady izy ny olona tariany. Tonga izany noho ny mpaminany sandoka. Mpaminany sandoka, inona moa? Mpitoroteny tsy marina, mpitoroteny tory fahafahana, fa ny tenony azy adevosiny falotona. Mpitoroteny misy eo amin'ny endrika ho mpivavaka io masony olona, fa manotany amin'ny afo. Mpitoroteny mamoa voaratsy, tsy mitory ny tenatenin'Andriamanitra feno. Jesosy niteny, mitandrema ianareo ny amin'ny mpaminany sandoka, makao aminareo amin'ny fitafian'ondry, fa ao anaty ambody mipoy izy. Milony iverenan'i Jesosy aka ny fiangonana, dia ny teniny amin'ny famantarana miloa izy. Izy mpaminany sandoka maro itsany, aneo fagagana mamitaka. Mangataka amin'Andriamanitra isika, ho arovan'Andriamanitra amin'izany fitaky ny mpaminany izany. Mpaminany tsy marina, olona tsy mitoriteny marina, manao ny tenin'Andriamanitra fahazahoam-bola, fahazoan-karena. Tory famindrapon'Andriamanitra rano fotsiny, fa tsy mitory manohatra fahotana, tsy miteny amin'ny olona miala amin'ny fahotana. Ho vai ny toetra, manalefaka ny afatry ny filazantsara. Zany Jesosy nombona teo amin'ny azy fijaliana izany, dia tsy zavatra mahafinaritra mahita olona voafantsika eo ambony azy fijaliana, mijalijaly sy mijafajafa. Mampitomany izany, koa ny fitoriana ny filazantsara mampimeme fotsiny, mampilalao n'olona amin'ny fahotana, dia diso fa ny mpanota tokony hibebaka aman-dranomaso, hitady fihavanana amin'Andriamanitra. Izay tsy teny aminareo mandiza, ngamba misy olo-masina tokony andihy tahaka ny anjely eto, satria misy olo-masina, misy mpanota be eto. Noho izany oka alohantsika ho toy izao, fa ny fotsika ny oka andihy. Fa raha andihy eto dia tsisy filaminana, ary eo mpisotro toka dia azo aina, ary eo tia balina dia azo aina. Ahoana ny hevitrao? Raha zaza avy namaky takotra na namaky vilia, dia tonga eo anatin'ny rainy dia mandindihy, mandindihy, mandindihy. Beba amin'ny fahotanao, horisy mitomany no ny hotanao. Oka otsy fanjoretana ny fifaliana tany amin'ny ota. Fa tsy sondalana amin'ny finoana, noho tsy fahalalana ny soratra masina, tsy finoana ny herin'Andriamanitra, noho ny asan'ny antikristy, noho ny fombafomba-pivavahana, mpanara-dreny rano fotsiny zava-misy eo amin'ny fiangonana, tsy mijery ny tena tenin'Andriamanitra marina.
taloha dia takizay zafady mialatsiny amin'ny mpitarika rety aho mpanaraka amin'ny bokiny fotsiny zao atao dia atao zao atao dia atao zao atao dia atao fa rehefa tateo arina nijery tatao amin'ny baiboly hoe araha baiboly ve io ao amin'ny tenin'Andriamanitra ve izay teneny io raha misy olona miteny tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra anompanany ny fampianarany diso dia manontania amin'ny pasteranao hoe hitako ato amin'ny baiboly ty hoe fa maninona ny tiany tsy ampiaritsika dia anontanio ny valiny hitako ao amin'ny baiboly ty hoe fa maninona tiany tsy ataotsika dia raha marisy lahatra hoe tena raha baiboly ny fombafomba rehetra ataotsika ato halleluja amen fiangonan'Andriamanitra ity fiangonan'andro ny fahamarinana ity tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavadiny lanitra fa raha tsy zany kosa vonjeo ny fananao so diso ny zavatra inonao mivavaka ihany ianao manompy ihany ianao mazoto an'Andriamanitra ianao fa tsy araky ny tenin'Andriamanitra mafanafoa amin'ny fivavahanao ianao fa tsy araky ny tenin'Andriamanitra fa zay rehetra ataonao dia oka mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra Galatiana toko 5:7-10 fa 1:20 izao ny tenin'Andriamanitra miariary ny asan'ny nofo dia mitanisa zavatra maro izy ao amin'ny Galatiana toko 5:7-10 miariary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana favetavetana fahalotona fijejotsona ara-panahy fanompotsamy fanaovanao ratsy fakalahana fifandirana adila fahatezerana fifampandaniana fisarahana fahatsondalana amin'ny finoana fialonana vonon'olona